Nalaza be ndray ny resaka base Toliara tamin'ity herinandro ity izay nahitana fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mponina any an-toeranany amin'izao fotoana izao izay mponina manositra ny hitsanganany izany base Toliara izany any an-toeranany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny video izay lefa neto isan'andro. Tsy ampindrila moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha base Toliara no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia ndaolo ho resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Taitra sy talanjona avokoa ny rehetra raha vantany vao nahita fiara Ferrari izay tazana tao an-dravoangy ambany. Fiara izay azo lazaina fa tena lafo vidy raha ity fiara Ferrari ity nefa dia tazana ao Madagasikara ao ny fisian'izany fiara lafo vidy izany. Midika izany fa tena misy olona tena manan-karena sy manambola ao Madagasikara ao na dia eo aza ny krizy sy ny fahasahiranana izay misy amin'ny mponina ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao. Eo amin'ny resaky ny fampianarana indray fa tamin'ny vanim-potoana taloha tokoa ne taona 50, 80, 70 ary 80 dia mbola maro ny mpiasam-panjakana afaka mividy fiara ary ny mpiasam-panjakana ihany tamin'izany fotoana izany no afaka mahazo an'izany fiara izany. Indrindra fa ireo mpampianatra no tena isany nahazo an'izany fiara izany tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny nefa ny taona 2024 dia ny ankabetsahany karaman'ireo mpampianatra dia tsy mahatody faravolana akory dia lany noho ny hakelezany izay karaman'ireo mpampianatra amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny resaky ny taranja baolina kitra indray eo amin'ny Bariany Madagasikara nilaza mazava tsara ny mpanazatra ny Bariany Madagasikara Andriamatoa Corentin Martins. Les succès n'arrivent pas par hasard, ils demandent des efforts, des sacrifices et des solidarités. Raha dika izany dia tsy tonga ho azy ny fahombiazana fa mila ezaka fahovizan-tena ary ny firaisan-kina ho izy hatrany raha nilaza ny heviny izy taoriany iny vokatra tsara izay azon'ny Bariany Madagasikara iny mialohany lalao izay andro fahaenina izay hikatrohan'izy ireo amin'ny Black Star ny Ghana amin'ity androandroany ity. Ary manantena moa isika amin'ity lalao izay ho ataon'izy ireo androany ity mba hitondra vokatra tsara ho an'ny Bariany Madagasikara ary mba hiaraha mifaly amin'ny voaka malagasy rehetra maneran-tany izany vokatra izay hiandraindraina ho tsara ho azon'izy ireo amin'ity androandroany ity ka dia mirary fahombiazana sy fandresena ho an'ireo Bariany Madagasikara antsika ireo isika rehetra amin'izao ankehitriny izao. Eo amin'ny vaovao malaza any ivelany indray amin'ny fanoherana ny fanavakavahambolon-koditra olona 7 alina mahery no nidina andalambe izay manerana ny La Frantsa tamin'iny androny sabotsy 12 martsa 2024 ho fanoherana an'izay fanavakavahambolon-koditra izay ambaran'izy ireo fa ataony hery farany havanana ao Frantsa ao izay hita tao parireny vohitra mo ny 500 tamin'izy ireo. Afisy izay misy sary ny mpanintana fandaharana amin'ny fahitalavitra navoakany La France Insoumise na LFI no ny havian'ny fanontohinana misy endrika fanavakavahana sy fanenjehana jiosy ilay izy ho ireo mpanao fihetsiketsehana tany an-toerana tany. Any Antananarivo renivohitra vokatry ny rotsakorana miakatra ny reniranon'ny Sison. Loza mitatao ho an'ny soavina Anosizato ampitatafika Itos sy ny maro hafa. Mihatra amin'ny reto komina manaraka ireto ny filazana fampitandremana amin'ny lokomena na loza mitatao izay vokatry ny fiakaran'ny ranon'ny Sison. Tsiafahy Androhibe Antsahadinta, Bongatsara Antanety kely Ambohijoky, Alatsinainy ny Ambazaha, Ampahitrosy, Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosizato andrefana, Ampitatafika, Ambavahady tokana, Fenorivo, Itos,
ambohitry manjaka fiadanana ampangabe tafiakatra 3.20 metatra ny ranony sisona teny mitatafika tamin'ny andro ny alahady 12 martsa 2024 miakatra ny rano ary mbola hiakatra ato anatin'ny 12 ora manaraka araka ny volazan'izy ireo hatrany mila manaraka tsara ny toromarika ireo manampahefana iny fotony ny mponina hoy ny fampilazana izay navoaka ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny apipa midika izany fa mila mailomailo ianareo izay mipetraka amin'ny toerana iva ao Antananarivo renivohitra ao fa miakatra be ny rano any toerana any noho izao andro ny rotsakorana tato ato izay any Antananarivo hatrany teny Meritsetosika mbola misy tsy milamina ny fananganana ilay tanàna vaovao izay antsoina hoe Tanamasoandro eny an-toerana eny nanao diabe sy ny lanja sorabaventy ireo vahoaka izay tsy manaiky ny fakana ny tanin'izy ireo teny an-toerana teny ary nilaza moa izy ireo tamin'izany sorabaventy izay noentin'izy ireo izany fa tsy ekenay ny fakana ny taninay izay 700 hara amin'izao fanamboarana Tanamasoandro izao hoy izy ireo hatrany ka dia eto ampiandrasana an'izay mety ho lamina apetraky ny fitondram-panjakana manoloana an'izay hetsy bahoaka any an-toerana izay itsika amin'izao fotoana izao andao amin'izay ho resantsika ny zavanitranga any Toliara eo amin'izay savorovoro misy any an-toerana any mahakasika an'izay hoe resaka fisokafany base Toliara izay rehefa nakatona tao anatin'ny fotoana lava izay base Toliara izay dia izao ndray dia nosokafana izany base Toliara izany ary isan'ny nanaitra maro avy any an-toerana moa raha vantany voanandre an'izany fisokafany base Toliara izany ary isan'ny manositra an'ity fisokafany base Toliara ity ny sombavim-bahoaka izay voafity tao Toliara voalohany Andriamatoa sy teny renansolony haiko sy ireo mponina marobe any an-toerana any izay tena tsy mankasitraka an'izany fisokafany base Toliara izany ka nidina antsehatra ireo mponina any an-toerana any nanakana an'izany fisokafany base Toliara izany ary nilahatra nandeha eny amin'ny toerana izay voatondro fa hanaovana an'izany fisokafany base Toliara izany vantany vao tonga teny an-toerana ireo mponina marobe dia indro ary fa tonga teny an-toerana ihany koa ireo mpitandro ny filaminana izay niaraka tamin'ireo karazana bomba mandatra-dranomaso mba hanapariahana an'ireo mponina marobe tonga teny an-toerana izay manositra an'izany fisokafany base Toliara izany ka nanomboka teo dia raikitra ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mponina izay tonga teny an-toerana izany hoe ireo mponina moa zany mazava ho azy fa tanampolo ary tsy nitondra ninina teny an-toerana fa nilahatra sy nanao fitakiana tsotra zao amin'ny tsy fanenkeny izy ireo ny fisokafany base Toliara izay itsankilan'izay dia maro maneho ny hevitra ary maro ihany koa ny milaza fa aza atao fitaovana politika ny vahoaka ho izy ireo ary indrindra fa ireo solontenany ray aman-dreny avy any an-toerana izay naneho ny hevitra izy ireo tao anatiny izany hoe ahiahy amin'ny fanaovana fitaovana politika ny vahoaka izay midina an-dalambe etsiroa izay fa raha toa ka mitondra vokatsoa sy zavatsoa ho an'ny vahoaka ary mitondra asa ho an'ny tanora ho izy ireo dia andao ary fa tsy maninona ka izay ny masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa